en danger total ny vahoaka malagasy rehetra ary tena fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny fanitsakitsahana ny communication privée ohatr'izao. Efa elaela ihany no niodikodina ny resaka mahakasika ny logiciel Predator. Raha ny resaka mandeha moa dia efa ny taona 2024 izy io no tafiditra teto Madagasikara ary Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no napiditra an'izany teto. Inona moa io logiciel Predator io? Logiciel espion izy io izay varotan'ny orinasa Nexa amin'ireo fitondrana mampiasa ny régime autoritaire na ny fitondrana tsirefesi-mandidy. Ahafahana miditra sy mahazo accès total amin'ny solosaina na ny findain'olona. Afaka jerena daholo ny données personnelles toy ny sary, ny répertoire, ny vidéo sy ny sisa sy ny sisa. Avy amina lien no ahatafidiran'ity logiciel espion ty ao anaty findaina solosaina ka vao indray mandeha miklika an'izany lien zany dia efa tafiditra ao anaty finday ilay espion. Raha ny vahiny tao amin'ny France 24 i Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia nanontany mahakasika an'io logiciel Predator io ny mpanao gazety ka toy izao no navaliny. Tout ce que nous faisons, c'est dans un cadre légal. J'aimerais vraiment vous le dire. Notre objectif, c'est justement de pouvoir éradiquer et démanteler tout ce qui est réseau de corruption, mais surtout, nous avons démantelé le réseau de kidnapping à Madagascar. Raha arak'izay voalazan'izay zany dia tsy nandà mihitsy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fa tena ny haiko hoe efa mampiasa ny logiciel Predator io ny fitondrana malagasy ary nanambara ihany koa ny tenany fa ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka no ampiasaina an'izany logiciel Predator zany. Ny tena tanjona ampiasaina an'izy io dia ny amongorana ny resaka kolikoly sy ny resaka kidnapping. Mbola nanampy ihany koa izy fa hoe tena normal raha miaro ny firenena amin'ireo ataka maro avy any ivelany izy. C'est pas un crime que Madagascar utilise des voies et moyens aussi pour protéger notre nation contre toute attaque extérieure ou intérieure et ou déstabilisation de notre pays. Nanambara ihany koa i Andry Rajoelina fa tsy hainonany mpanohitra mihitsy no antony ampiasaina ny logiciel io. On n'écoute pas nos opposants. Somary mampametra-panontaniana ihany hoe avy aiza no ahitana amin'ny vola ny vidianana an'ity logiciel ity raha jerena ny toe-karen'ny Madagasikara satria 14 millions de dollars na koa eo amin'ny manodidina ny 63 milliards ariary ny vidiny. Naneho ny heviny manokana mahakasika an'ity raharaha Predator ity moa i Ramatoa Fanirisoa Erinaivo izay tsy zoviana amintsika intsony fa anisan'ny aktivista miezaka manokatra ny masontsika malagasy piray tanindrazana. Nanontany ny mpanao gazety tamin'ny Andry Rajoelina hoe ianao zany napiditra logiciel Predator, nividy an'io logiciel io tamin'ny orinasa Nexia. Kanefa izany orinasa zany dia tsy mbola afaka mivarotra an'izany ara-dalàna. Ary nalefa ntsokosoko ilay logiciel dia natao valise diplomatique no livrena tao amin'ny ambassade. Dia namaly Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fahadondrinany. Eno izy nividy tokoa izahay, miaiky zany Andry Rajoelina fa voalohany indrindra aloha nividy an'ilay logiciel, faharoa nalefa tao amin'ny ambassade le izy, ary fahatelo 14 millions de dollars tompoko ny vidiny io. Logiciel io mba havadio ariary ange zany 14 millions de dollars zany, efa ny atsasaky ny budget ny élection zany anaovana logiciel d'espionnage. Tsy vitany hoe lafo be io fa volam-panjakana ny nandoavana an'io fa tsy volan-tany am-paosiny. Ary tsara fantatrareo fa na fanjakana ary izy dia misy lalàna international mifehy ny fiarovana ny vie privée an'ny olona. Misy lalàna mifehy ny fiarovana ny olona tsy ho tsikilovina tahaka izany. Ary io Nexia io dia tsy nahazo autorisation, tsy nahazo akory licence ary mbola tsy ara-dalàna ny taratasiny namarotany.
namarotany an'izany logiciel zany tamin'ny firenena malagasy. Nanamafy ihany koa ifaniry-soa fa tsy ho afa-maino ireo mpiray tsokombakomba amin'io resaka io. Ary izay rehetra complice amin'io, na ny orinasa Nexia na ny orinasa izay mpamatsy connexion internet, satria fantatray fa ny Telma dia anisany complice amin'io zavatra io ihany koa, dia tsy ho afa-maina amin'izao zavatra izao. Ary ny farany dia nisy afatra nampitainy Ramatoa Faniry-Soa Herinaivo antsika vahoaka malagasy rehetra mahakasika an'io logiciel Predator io. Ka eto izany dia miteny hoe ho antsika vahoaka malagasy rehetra, tsy mampatahotra anareo hoe ho tsikolovina ny fianareo, fa isika rehetra kosa dia ho mailo ary tsy ho amelantsika izao zavatra ao, satria misy lalàna amin'ny fe io Madagasikara io, na dia inina hitsakitsahana ary. Ho an'ireo olona izay mahay sy mahafeny lalàna amin'ny feny resaka informatika sy ny teknôlôjia dia mahafantatra tsara fa raharahany lalàna mafy ny tsikilo ny fiainan'olona sy mijery ny données personnelles ary tena mampigadra izany. Fa nefa dia ampiasain'ny fanjakana eto amintsika io logiciel Predator io. Manamafy an'izany ny kandida hilatsaka ho filoham-pirenena Tahina Razafinjoelina raha naneho ny heviny manokana mahakasika an'ity resaka logiciel Predator ity tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Nilaza izy fa misy zo fototra nanan'ny olombelona maneran-tany. Tsy azo atao ny miaino na mitsikilo ny fiainany manokana. Raha ny lalàna dia mila fanomezan-dalana avy amin'ny fitsarana ary olona tena ahina, izany hoe terrorista no anaovana an'izany. Raha tsy izany dia izaho mpampianatra, ianao mpitsabo, ianao mpitandro ny filaminana, ianao mpitsara sy ny olon-tsotra rehetra izany dia ho voatsikilo avokoa. Raha tena izany tokoa no mitranga eto Madagasikara dia aiza ny fanajana ny zon'olombelona, aiza ny fanajana ny vie privée an'olona. Efa tsy mahazo maneho hevitra malalaka intsony ve eto Madagasikara amin'izao. Izay ny vidéo antsika androany. Aza adiny ny misabone sy manisy j'aime ny vidéo antsika. Amin'ny manaraka indray.